tsy misy fiarahamonina mirindra eto Madagasikara raha tsy misy ny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Ny firaisan-kina no hery, ny tao-trano tsy vita raha tsy fanankonana. Samy gasy fandaharana vokariny CFG Madagasikara toana maso amerikanina. Ataoko hoe tsy misy fandriampahalemana raha tsy voahaja alohan'ny zon'olombelona zo fototra. Zay na mitenako anazy satria zay mitarika zavatra be tabe zay. Ampafantatra anao pisbuilder na ireo izay mikatsaka sy manandratra amin'ny filaminana miisa 4 indray ny fandarana samy gasy ho an'ny anio. Mpanao gazety, mpampianatra eny amin'ny ambaratonga ambony, mpanakanto ary mpitarika tanora. Io zany ahoana ny hamerenana an'izay fa efa mpanjakana zay tena ho tsapany olona fa misy fanjakana miaro ny ainy, miaro ny fananany. Any zany ny tokony jerena raha tena hifototra amin'izay resaka hijerena nireo fitsaram-bahoaka. Makalfansa no vahiny ny fandarana samigaso amin'ny anio ny fitsaram-bahoaka sy ny fiatraikany amin'ny fiarahamonina malagasy no ifampiresahana aminy. Manasanao piano ary anaraka ny samigasy hatramin'ny farany ifandraisantsika hatrany laharan'ny tarby 032 32 032 30. Norahoel Arson sy Fetra Rakotondrasoava no manolotra ny fandarana. Salama daholo tompoko. Samy gasy ny vaovao. Allô. Salama tompoko. Salama tompoko. Monsieur Rawelson Gabriel Larmamy. Misy ndretra tompoko. Ya, eto Antananarivo ianao. Eny tompoko. Aiza ho aiza eto Antananarivo? Faratoa. Izo tsisy azafady. Ianao ve mahafantatra le tetika asa samy gasy? Eny tompoko. Nisy dossier nalefanao? Eny. Inona le tetika asa samy gasy? Ahoana azafady? Inona le tetika asa samy gasy? Le samy gasy, le formation ataon'ny SFDG. Momba ny resaka pisbuilders, manao resaka P. Zany hoe resaka construction na P durable na dia anatin'izay na Madagasikara. Araka izany dia Rawelson Gabriel Larmamy no ampafantarina voalohany anao piano ho an'ny anio. Ao anatin'ny vondrona GSM no misy an'i Gabriel, tsy hevina hatrany fa nizara ho vondrona 5 mianada izay manaraka ny fiofanana ho tonga pisbuilder izay karakarainy ny tetika asa samigasy. Mpampianatra any amin'ny anjery manontolo ny lehilahy isan'ny mandray anjara amin'ny fiofanana ho pisbuilder i Gabriel. Tsy misy fandriampahalemana raha tsy misy ny fifampitokisana ho izy. Za zany raha ny toetra mampiavaka anahy dia altruiste, zany hoe tia miany hafa ako amin'ny ankapobeny. Ilaina ny fifampitsinjovana amin'ny sehatra rehetra izay misy antsika satria izay mihitsy no olana mahatonga ny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara satria tsy mifampitsinjo ny mpiarahamonina fa samy maka ho azy. Dia ilaina zany mahay mifampitsinjo ary mitsinjo ny hafa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Ya, manaraka fifanana ho pisbuilder na hoe olona norona fandriampahalemana isika, mbola ilaina ve zany ho an'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao? Tena ilaina mihitsy satria raha jerevantsika zany dia eto Madagasikara dia raha jerena zany dia ohatrany hoe misy ihany fandriampahalemana, kanefa le fandriampahalemana zany dia ohatrany hoe misy zavatra be tabe zany mety teraka tsy fandriampahalemana eo anatin'le satria hoe raha ataontsika amin'ny teny vazaha hoe paix éphémère ihany zany misy eto Madagasikara satria misy zavatra maromaro mety teraka tsy fandriampahalemana satria tsisy fifampiresahana, tsy ampy fifampiresahana zany amin'ny lafiny rehetrarehetra na eo amin'ny sehatra politika zany na amin'ny sehatra iainana ankapobeny dia lasa tsy mifampatoky ny olona dia izay zavatra izay dia miteraka tsy fandriampahalemana. Dia izay indrindra no ilaina an'ilay pisbuilder hoe ahafahana mametraka an'izay hoe tena P durable izay eto Madagasikara hoe fandriampahalemana maharitra sy iainana zany amin'ny fiainana andavanandro. Dia resadresaka fara andre Gabriel, raha ianao zao ny asaina manohy an'ity fehezanteny ity dia ahoana ny anohizanao azy? Tsy misy fandriampahalemana raha tsisy fifampitokisana, zany hoe tsy misy fandriampahalemana raha tsy mifampatoky daholo ny olona tsirairay avy. Fa raha mbola ohatra hoe za mandeha ny lalana ka tsy matoky hoe mety hangalatra anahy iny olona iny dia tsisy fandriampahalemana eo, fa mila fifampatokisana zany hoe confiance amin'ny tsirairay avy zany ary nefa izay ihany koa dia miainga amintsika tsirairay avy.
izy indray ary ny pisbilder ho fantaritsika manaraka ndeha atsotsika indray ary allo 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 ia madame Nour Zara Eveline io any Diego ia izaho oezany Diego izaho oezany Diego misy ianao io ohatra hoe aizaho aizany amin'ny lapany tanàna na ry amin'ny région amin'ny Colbert ie avy aty amin'ny tetika asa Samy Gasy any Nour Zara Eveline manahoana fanantenana amin'ny formation iny zao zany miandro foana ohatrany tsy mety maivaly mihitsy dia ianao zao raha ohatra ka mandray anjara amin'izay formation zay mety hitondra inona ho an'ny Diego ny fandraisanao anjara amin'ilay formation non du coup hitanao zay zao mametaka le resaka plaidoyer pour le raha ny tanora fametrahana tanora amin'ny sehatra ambonimbony dia amin'ny mois de mars io amin'ny le 20 mars anokatra resaka nanao plaidoyer tamin'ny ministre mantsy za dia valy le plaidoyer dia manjo miasa ao anatin'ny maison des jeunes donc anatin'le maison des jeunes andeha implanter le resaka carrefour emploi anaovana le observatoire d'emploi ny tanora dia afahana amin'ny tanao le anankiray zany amin'le association anankiray amin'ny alliance dia anankiray zao nahazo koa amin'ny maison des jeunes dia afahana manao jumelage tsara sy anaovana le débat rehefa avy eo raha hiresaka momba ny conflit tsika disadisa ho an'ny Diego inona no azo resahana en terme de conflit ohatra anazy ao manokana zao se spécialisé zay amin'ny tanora et les mises en relation entre les ray aman-dreny sy le tanora tant anatin'le trano ipetrahanky amin'le développement anazy manokana zany hoe le environnement anazy manodidina hitanao mantsy le resaka inona moa zany le misy conflit de bébé rien que le hitanao ohatrany resaka élection reny le fametrahana place ny tanora resaka sensibilisation ny tanora le fifandraisan'ny tanora andraikitra amin'ny rehetra reny zany mbola quasiment parce que surtout any tanora les études de mianatra loatra reny ho an'ny Nour Zara Eveline dia ilainy ny fiofanana ho fampivoarana ny tanàna nantsiranana raha koton-dralambo Eric Michel avy ao mananjary indray no ampahafantarina anao manaraka mpanao gazety ny lehilahy ho anao manokana miofana ho pisbilder na hoe olona anorona fandriam-pahalemana ilaina ve zany ho an'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny hevitra tsy vitany hoe ilaina ilay izy fa mila iainana rehetrarehetra mihitsy ary izay mihitsy ny antony natonga satria efa iainana amin'ny fiainana andavanandro izy ankoatra ny asa mampanao gazety mpanatotosa horonan-tsary ihany koa ary anatin'izay asa efa natao zay dia bitsaka zany tamin'ny alalan'ny horonan-tsary nanaovana ny asa fanentanana teo amin'ny zon'olombelona indrindrandrindra ary misy ifandraisana zay zon'olombelona zay sy ny fametrahana fandriam-pahalemana zay ataoko hoe anamafy an'izay amin'izay ataoko hoe lalan-kevitra zay ihany no natonga na hitady ny fanamafisana ny tsaiky efa hoentina miatrika an'izay didy zay ilaina ary tokony iainana mihitsy raha anisan'izay hoe antsony ianao metraka paikady ho an'ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara milasa hoe asa telo afaka atao amin'izay tsy afa-miala ny serasera tsena tsy afa-miala ataoko hoe io ny ivona ary ao anatin'izay dia misy ny ataoko hoe paikady nympandrina amin'izay ny roa ambiny ahoana ny ahafahan'ny olona tena hoe anjifa n'le afatra opetraky satria amin'izao fotoan'izao koa moa zany ny zavatra andrasan'ny olona jifaina mpanao gazety dia iza miady iza mifamely ary zay toe-pisainana zay mila apetraka asa anankiray ihany koa zay asa anankiray farany angambany dia le ataoko hoe le fandrindrana ataoko hoe rafitra iraisana eto Madagasikara mihitsy mba tsisy fanipaka hoe afany atao amin'ny mananjary afany atao any amin'ny toerakafa fa misy lalan-kevitra iraisana misy lignina iraisana zany fa ny afaka toizanao hoe ty fehizanteny ty hoe tsy misy fandriam-pahalemana raha be da be ny tiako lazaina amin'ilay izy ataoko hoe tsy misy fandriam-pahalemana raha tsy voahaja aloha ny zon'olombelona zo fototra zay namitenako anazy satria zay mitarika zavatra be da be zay
andrianary vero haingotiana na iaingo kosa indray no fantaritsika manaraka noro mpanakanto indray araka izany no pisbuilder ampahafantarina anao manaraka iny indray ary no everiny haingo fa paikady entina ametrahana ny fandriampahalemana eto amintsika io fanao pisbuilder na olona mpanorona fandriampahalemana haingo a inona zany ilaina ao Madagasikara ve zany hoe pisbuilder zany amin'izao dia inona ny asa tokony ataony ny hitako hoe ilana an'ilay izy tsika mahita hoe amin'izao fotoan'izao mandalo crise économique sy politique Madagasikara dia trangam-piarahamonina tsika vao mivoaka dia hita hoe indraindray betsaka ilay violence raha tsy teny fotsiny aho hoe amin'ny faritra atsimo zao na ny faritra atsinanana hita hoe mirongatra ny fitsaram-bahoaka reny efa karazana violence reny dia hitako hoe ilaina zany le traikefa amina pisbuilding mba ahafahana manamaivana an'ireny zavatra reny dia ny hetsika eritreretiko atao mbola tsy tena hoe voafaritra tsara fa za mamorikira artiste dia ny eritreretiko atao hoe amin'ny hira foroniko iny ny sensibiliseko ny olona amin'ny resaka fandriampahalemana raha ataontsika hoe mena fahefana ianao hitady paikady ametrahana fandriampahalemana indray ary eto Madagasikara dia afaka milaza asa mivaingana anankitelo ve iaingo mpikambana ny société civile ana dia hitako hoe ny zavatra voalohany indrindra azo atao mampiara-miasa ny société civile satria ny société civile ange manana zavatra betsaka ho atolotra sady manana idée tsara dia afaka miara-miasa zany ireo société civile ireo afaka hofanina dia rehefa hofanina ireo société civile ireo membre ny société civile matetika misy leader ny société civile manana ny association sy ny ONG antsirairay avy dia lasa miparitaka tâche d'huile le izy hoe hofanina le leader dia avy eo zareo manofana ny mpikambana ao aminy izay ny voalohany dia ny faharoa hitako hoe important koa ohatrany hoe ny tanora voaeritrerina mihitsy ny hofanina ohatra hoe any amin'ny collège na any amin'ny lycée dia ny kely ny ankizy dia efa hofanina hoe ohatrohatran'izao zany ny pisbuilding zany dia fahatelo mandeha amin'ny faritra ambanivohitra ohatra dia any ny manao ny sensibilisation raha Wilson Gabriel Larmam mpampianatra iny amin'ny anjerimanontolo Norzara Eveline tarika tanora ao Diego Andrianary Vero haingotiana mpanakanto avy eo Antananarivo Rakotondralambo Eric Michel avy eo Mananjary ireo no pisbuilder nampahafantarina anao androany samy manana ny mampiavaka azy izy ireo fa itovizany kosa ny hoe samy lina amin'izany hoe isiny ny fandriampahalemana izany ary andray ny anjara birikiny ahatongavana amin'izany amin'ny heriny dia pisbuilder hafa indray no ampahafantarina anao mpiaino aza donoina fa andray vahiny sika rehefa avy eo ary any amin'ny farany fandarana any no hanomezana indray ny fanontaniana izay andrasana ny valiny avy aminao amin'ny laharana 032 32 032 30 ankoatra ny akon'ireo pisbuilder anao dia manana akom-baovaony ihany koa zareo avy amin'ny Bianco izay anisan'ny miara-miasa akaiky amin'ny fandarana Samgasy amin'ny ity androany ity dia manam-baovao zaraina ny ekipan'ny Nirina Razafimaro tontosany 20 jona teo ny andron'ny tambazotra ny mpianatra sy tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana andian'ny fahadimy hetsika ara-koltoraly sy ara-panatanjahantena mivoy ny fahitsiana sy ny fahamarinana maro isan-karazany toy ny hoe slam, soradia, fifaninana tetika asa majinika mikasika ny fahaizana mandresy lahatra amin'ny ady atao amin'ny kolikoly basket sy foot à 7 no nanamariana izany ny maraina ny ariva kosa dia fandarana samgasy antsehatra sy ady hevitra no notontsaina tao amin'ny amfiteatra ny lycée Andohalo tanora mandray andraikitra ery manosika ho fanohitra amin'ny ady amin'ny kolikoly no loha hevitra nentina nankalazany aty andian'ny fahadimy ity sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana misa 12 no nandray anjara tamin'izany tafiditra tao anatin'ny hetsika fanabeazana sy fisorohana ny kolikoly ity hetsika no totosainy Bianco amin'ny alalan'ny Bramparitra teto Antananarivo ity dia toy izay indray ary ny vaovaon'ny fandarana Samgasy androany rehefa avy eo aoriana ity faingo ity dia anaraka ny Samgasy mandravahiny isika Samgasy iray tanàna Raivina miaradio amin'ny fandriampahalemana Samgasy lara ny fandraisana 032 32 032 30
ny fitsaram-bahoaka sy ny fiatraikany amin'ny fiarahamonina malagasy io no ifanakalozana amin'ny Mac Alphonse mpanao gazety ao anatin'ny zanam-pandarana Samgasy mandray vahiny. Samgasy mandray vahiny mandroso tompoko. Mac Alphonse miarabanao tompoko. Ny tsy fatokisan'ny olom-pirenena ny fitsarana amin'ny ankapobeny no voalazandreo hoe maneho hevitra amin'izay mety ho antony mahatonga an'izay fitsaram-bahoaka izay. Le rafitra ve sa hoe le fahefa-pitsarana eto Madagasikara mihitsy izay tsy atokisan'izay araka ny hevitrao? Miarahaba ny mpiaino sady miarahaba antsika rehetra. Raha amiko manokana zany io resaka fitsaram-bahoaka io tsara izy raha jerena amin'ny voalohany satria na ny fitsarana nge raha mamoaka didy dia amin'ny anarany vahoaka au nom du peuple izay le dikany ka raha ohatra ka amin'izao fotoana izao ny fahitana azy mirongatra be izy io dia nohon'izay tsy fahatokisan'ny olona intsony ny fitsarana. Ny fitsarana zany misy zavatra mifandraika aminy zany voalohany ny resaka kolikoly, ny resaka tsy fitsarana ihany izy io fa hatrany amin'ny ny officier de police judiciaire, ny mpitandro filaminana zay manao enquête hatrany zany le izy satria misy trangan-javatra hita zao fa olona tokony isazy nefa vototra. Dikan'izay zany le rafim-panjakana zay tokony tsara sy tsy hitongilana araka ny balance mizana no manjary mitongilana dia zay no mahatonga an'le olona tsy hatoky an'io intsony ka tsy hitondra ny raharaha eo anatrehan'ny fitsarana fa tonga dia ataony amin'ny fanaovana azy. Ataony amin'ny fanaovany azy misy fiantraikany ihany koa izay na misy akony eo amin'ny fiarahamonina sy ny soatoavina maha-malagasy. Raha ny fiarahamonina malagasy zao dia anisany hoe ny hita ny resaka dina. Ny dina nge dia fampandraisana ny vahoaka amin'ny fitandrona ny filaminana. Nefa ny dina dia tsy misy an'izany hoe famonoana fandatsahana ain'olona zany. Amin'izao fotoana izao moa izy fa moderniser dia lasa homologena ny amin'ny fitsarana sy ny sisa. Ka potika tokoa ny fiarahamonina satria miteraka lonilony, miteraka ady saritaka ao anaty fiarahamonina satria le olona zay no heverina ohatra hoe nangalatra ny fananany no heverina entina amin'ny fitsarana tokony higadra nefa miverina izy indray aza ny menaceny le olona ataontsika hoe very fananana. Eo zany dia teraka amin'izay ny lonilony potika ny fiarahamonina gasy tsy misy zavatra mirindra ntsony ao anaty fiarahamonina. Soroana ny fitsaram-bahoaka hoy Rawelson Gabriel Armamy isan'ireo izay miofana ihany koa Peacebuilder niaraka taminareo zany na ireo olona manampy atsitrapo amin'ny fanorenana famerenana indray rehefa fandriampahalemana na filaminana eny anivon'ny fiarahamonina eny. Any telefônina moa no nahazoana an'ity mpampianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ity. Mahaolana zany ao anatin'ny ataontsika hoe ao anatin'ny esprit culturel malagasy zany ny fihavanana ny firaisan-kina sy ny rehetrarehetra azo apetraka ihany koa ny tompon'olona raha ohatra ka tena ilaina ihany koa le izy amin'ny ao anatin'izay zavatra raha ohatra tena hita zany tsy mandeha ny justice eo anatin'izay ny tena tompon'olona zay tsy voatery andeha amin'ny resaka hoe fitsaram-bahoaka hoe tena hoe famonoan'olona ohatran'ireny fa misy sanction hafa azo atao anatin'le izy fa eo zany misy concertation zany tokony atao anatin'le izy fa tsy tonga dia manao an'izay zany dia eo zany misy éducation ao anatin'izay, misy information, misy communication, misy sensibilisation tokony ataony tsirairay avy ny arimbiradrindra ihany koa concertation amin'ny acteur clé tsirairay eo anivon'le société anankiray ohatra. Ianao ihany koa Mac Alphonse dia isan'izay nandray anjara ho Peacebuilder zay tamin'ny tetikasa Samgasy moa zany ho anao manokana raha hisoroka izay fitsaram-bahoaka izay isika dia inona zany tokony atao? Ny fitsaram-bahoaka ny fisehoan-javatra efa conséquence na zavatra zany hoe efa le fampisehoana ny hatezeran'ny olona. Inona moa ny antony mahatezitra ny olona ka mahatonga azy hanao fitsaram-bahoaka. Any zany tokony raha hitady ny fanafodiny dia sao dia manao faux diagnostic atsika fa any tokony jerena inona ireo mahatonga an'ireo olona ireo tezitra ka manatonga ny fitsaram-bahoaka. Ao anatin'io fa voalazantsika teo ny resaka tsy fahatokisana ntsony ny fahampanjakana ny fitsarana sy nireo
rantsamangaiky tokony officier de police judiciaire hoa faharoa ny fahafahampanjakana mihitsy no tsy mahatsiary hoe tsy hitany olona eo aminy io zany ahoana ny hamerenana an'izay fahafahampanjakana zay tena ho tsapany olona fa misy fanjakana miaro azy misy fanjakana miaro ny ainy miaro ny fananany any zany ny tokony jerena raha tena hifototra am'izay resaka hijerena nyreo fitsaram-bahoaka matetika tsika de tonga de hoe sazina zay manao fitsaram-bahoaka zay ohatrany hoe aty amin'ny raviny no kapaina fa ny fototra aretina tsy voatsabo de ina zany le hoe asa mivaingana io miainga amin'ny voalohany ny fanjakana hoe ny tompo-pahefana zany mampiseho fa hoe misy ange ny fanjakana tsy amin'ny alalan'ny herisetra zay fa ohatra fotsiny hoe ny fanasazina nyreo olona zay mandika lalàna na ny olona tsotra io na ny manam-pahefana ohatran'ny zareo na ny mpitsara na zay olona rehetra ka ataontsika hoe mifaringotra ao anatin'ny resaka fitsaram-bahoaka zany tokony hitany olona mivantana hoe tsapany fa hoe mandray andraikitra ny fanjakana fa rehefa vantana de kary fa eo koa ny fanentanana ny piraimonina ataontsika ezaka lavitra ezaka zay hoe ny olona no entanina hoe hatoky ny fitsarana fa tsy misy fanjakana am'izao amin'ny andro 21e siècle zao ka hoe fanjakana tsy hisy fitsarana tsy hisy mpitandro filaminana fa ny fananatsika mpitandro filaminana mahay ny asany sy manaraka ny lalàna fananatsika mpitsara mahay sy manao ny asany ara-dalàna izay ny hoantoky ny siany fandripahalemana eto amintsika ny teny ihany koa i Gabriel teo hoe misy ihany koa le resaka fifampiresahana concertation fifampidiniana raha inao zao de ohatry ny ahoana ny tondrana an'izay fifampidiniana izay izay de miainga any amin'ny fototra raha lalàna nataonay tao anatin'ny comité d'expert mikasika ny resaka réconciliation zay le réconciliation communautaire raha any amin'ny fototra no hisy isaky ny tsy fantatro na hoe isaky ny fokotany na isaky ny commune misy an'ireo le olana ohatra zao raha itsika ny resaka hoe halatra vaniny any amin'ny faritra avaratra any reo nge fantatra tsara hoe ny fahalozan'ny fiarahamonina sisy tokony hisy zany zay fepetra fiarahamidiniky ny olona ao anaty fokotany ao anatin'ny commune ary io de ny fampandraisana ny olona anjara amin'ny resaka fandripahalemana misy an'ireo professionnel ataontsika hoe ny gendarme sy ny polisy zay karamaintsika tandro filaminana fa tsy ho vitan'zareo noho ny tsy fananany noho ny isany tsy fananany fitaovana fa impliquena ny olona amin'ny teny vahiny handray anjara satria izy mahita tombotsoa mivantana amin'io ka izay tsy vitany hoe resaka sy ny lalàna ça ne se décrète pas fa izay ny lana fampidiniana fandrisy lahatra mba hirosoana bebe koa mikasika an'izay fa rehefa afantatra olona mahatsapa ny olona fa hoe tombotsoany tombotsonao tombontsotsika ty zavatra ty samy miaraka afaka manao an'izay raha ny vinavinanao zao raha ohatra na hoe hosoroana amin'ny alalan'ireo sosikevitra maro samihafa narosonao sy narosony Gabriel Armam teo any amin'ny farany taona any mety anahoana mety hiakatra ve sa mbola mety hitana ve zany ty resaka fitsaram-bahoaka ty farany taona zany hoe mbola misy volana maromaro raha dieny zao tsika lazaiko hoe tsika ny mpitondra fanjakana ny manam-pahefana miaraka mandray fepetraka mijery fotony an'io fototr'olana io zaho mahamino fa mandra-pahatonga ny farany taona zay mba misy vokatra azo tsapahitanana ary raha fafatatr'olona nge io fa hoe misy piaro izy misy piahy izy tena hoe ny misy fitsarana tsy mitanila fa tena zaho mino fa tsika nge pragmatika ny gasy disciple de saint Thomas tsy mino raha tsy mitsapaka raha vao hitany izy fa azo tsapahitanana le zavatra ny vokatra hita eo tonga de misy vokany tapitra teo ny fifanakaloza-kevitra teto amin'ny Samigasy Andriamato Mac Alphonse misaotra anao nandrosy teto amin'ny zanam-pandarana Samigasy mandray vahiny saotra tompoko Samigasy iray tanàna ray vina miaradio amin'ny fandriampahalemana Samigasy lara ny fandraisana 032 32 032 30
mifarana ny fiarantsika androany amin'ny heriny dia maromaro ireo pisbuilder ampafantarana anao andria tsy miala lanjaniony sarika Antananarivo, Rakotson Nancy Sandra Toamasina, Gasa Rafik Antala, Rakotiny Ireny Louis de Gonzague Antananarivo, Randriana Solo Erntsoumis Antananarivo, Razanada Bonaventure Thomas Fort Dauphin. Ireo no ampafantarany ny fandarana samigasy amin'ny heriny anio toy izao eto amin'ny onjapeo mandra-piandry izay azadinona ny mitsidika ny tranokala ny tetikasa samigasy www.samigasy.mg sy ny page Facebook ny tetikasa samigasy. Ity indray ara ny fanontaniana androany, inona no anaran'ny fandarana? Valio SMS zay amin'ny laharana 03232 03230. Averika any le fanontaniana hoe inona no anaran'ny fandarana dia valio SMS amin'ny 03232 03230 zay. Atreto indray ary ny fandarana samigaso amin'ny androany isaorana ianareo mpiaino niaraka taminay hatramin'ny farany, isaorana ihany koa ny mpanohana ny tetikasa sy ny fandarana dia ny compagnie Air Madagascar. Noro Rawely Arsan fetrarakotondrasoava no nanolotra ny samigasy Sandanirina sy Liva Soloasina nandrindra sy ny kirakira ny lafiny teknika. Veloma vetivety indray ary eo. Samigasy fandarana vokariny Search for Common Ground Madagascar, toana masovo amerikana. Samigasy iray tanàna, iray vina miaradio ho an'ny fandriam-pahalemana.